Dia ampifaliana trano indray no hiara-banantsika rehetra fanaraka tapaka ny fandaharana eto amin'ny televiziona agape maneran-tany indray ny tenanay raha vavy Chantal Fanjaliriana moa no eto amin'ny fanolorana, eo ihany koa Nadafalaka Fotsizapy, eo ihany koa Nadahery izay fiarany asa, ary tsy adinontsika ihany koa amin'ny lafin'ny teknisanao izay nisany Ranada Victoire. Androany moa tsika dia mbola hipetraka bebe koa anatin'izay fankalazana ny fampitoana ny fiangonana izay, fa alohan'ny hidirantsika amin'ny fampinana aloha dia andao amin'izao ity hivavaka satria Jesosy mihitsy no miteny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako. Dia zava-dehibe izao fotoana izao raha atombotsika amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka ny Ranadahery Razakamanampontsika ary roa hivavaka alohan'ny hidirantsika ao anatin'izay fampinana izay. Amen. Eny ary hivavakantsika. Satria tompony mbola fahatanterahana izao fotoana izao izay heverinay eo hanomezam-boninahitra anao indrindra ary misaotra no reto rahalahy sy anabavy izay manatrika eto Jesosy nitaominao mba hiarahana mifampidinika, hiarahana mifampitafa satria fantatray fa ao anatin'ny resadresaky ny mpirahalahy sy ny mpenadà tahaka an'izao dia afaka miasa ianao satria ianao nefa niteny fa raha misy vona telo mivory amin'ny anaranao dia eo ampovoany ianao mino sy manantena an'izany zay satria raha tsy miaraka aminao zay tsy mahefana inona na inona. Manantena nefa izay tompo fa anio indray dia iseho ny voninahitra ao, mananteny izay fa hiasa indray ianao amin'ny tsairay avy, ary tena mananteny izay fa ho fenoanao amin'ny fanahinao, tsy handeha amin'ny herin'ny tenanay fa ianao kosa ny ampiteny sy ampiasa ny vavanay, ho toy ny fantsona fotsiny izay Jesosy fa ianao no tena hoe hiresaka aminay eto ary mino izay Jesosy satria fantatray fa ianao dia Andriamanitra ary ianao dia ho anivon'ny fiderana ihany koa, mideranao izay ankehitriny Jesosy amin'ny alalan'izao fandaharana izao, mametraka eo amin'ny tsirairay avy eo amin'ny tompony andraikitra, ny mpanolotra ranabavy Chantal, ny rahalahy Faly, apetraka aminao ny teknisianina rahalahy Victoire izay ao ambadika eo mandrindra. Tena hoe ianao mihitsy Jesosy no tena angatahana mihitsy Jesosy tena hiasa ampitaovana sy anao anay ho fitaovana ihany koa eo amin'izao fampitanana izay tao hoe tena sitraponao sy ny fihevitrao mihitsy ny tiana hivoaka eto Jesosy satria fantatray fa toy ny elanelan'ny tany sy ny lanitra ny fihevitrao sy ny fihevitray, izay nefa manantena fa ainao mampifanantona izany noho ny fanamasinao afaka velona atao anatinay fa tsy izay intsony velona. Ankehitriny tompo dia mametraka tanteraka izao fotoana izao ho voninahitra ny anaranao ihany, misaotra raha io noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Amen. Amen, amen. Iah misaotra anao Ranadahery tao anatin'izay vavaka izay. Pasteur Mario moa izany any ampanaovana mission izy amin'izao fotoana izao, ka raha ohatra moa tafiditra ihany zareo avy any Liban dia raha fitiavana be izy alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany manaraka tao anatin'izay fankalazana ny fahafolontaonan'ny fiangonana izay moa izany izay natao tamin'ny 30 septambra teto Paris dia maro ny zavatra izay fahitantsika tamin'ny tapany voalohany rehefa nanaraka ny fandaharana tapany voalohany ianao mikasika an'izay fahafolontaonan'ny fiangonana izay dia nahiditsika tao teo ny olona rehetrarehetra izay tonga moa izany izay tena hoe isaorantsika manokana fa tena miseho ny voninahitra Andriamanitra. Teo ihany koa ny fijerena manokana ny asa vitan'ny fiangonana tao anatin'izay folo taona izay nahitantsika ny any amin'ny faritra Madagasikara moa izany izay tena nitodihana bebe koa tamin'ny tapany voalohany. Mahitsika ny any amin'ny faritra atsimo izay misy ny pompy izay natangana any amin'ireo faritra izay tena hoe maina, tsisy rano, tena faritra maina izany any amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny. Tao anatin'izay ihany koa dia misy ny restaurant agape izay nitangana ao nina moa izy teo ato La Réunion kely izay misy moa izany izay fizarana sakafo manokana ho an'ireo olona sahirana dia sahirana. Dia ao anatin'izay ihany koa misy amin'ireo zazak'amboty izay fiezahana any amin'ireo fiangonana izay famitangana, misy ao Ansoavana, misy ao Ambatomaro, misy ihany koa any Mananjary izany ary misy ihany koa ny faritra Majunga rehetra izany dia misy ankizy fiezahana daholo.
Izany hoe tena nitanjona moa zao ao anatin'izay dia hoe eo ny fanomanana azy ireo amin'ny mahomby fanahy azy ireo satria hitantsika hoe zava-dehibe ny fanahin'ireo ankizy ireo reny zaza tsy misy mpife reny zava-dehibe reny eo anatrehan'Andriamanitra dia anisany mandray andraikitra an'izay ihany koa zany zao fiangonana agape zao. Androantsika dia hiditra amin'ny tapany manaraka izay mijerentsika moa zany amin'ny tean'io ity dia eo ihany koa ny fikambanana anankiray izay atao hoe Bemiray moa no fiantsona azy ity satria ao anatin'izay ny 6 province ny Madagasikara izay ahitantsika an'ireo faritra anankienina izay misy solitena avy amin'ireo faritra ireo dia izay mihitsy no arahantsika amin'ny tean'io ity hangataka ny teknisiana tsika handefa an'izay zavatra izay afaka manao commentaire tsika ao anatin'izay fa ireo fikambanan'ireo zany ireo dia manao fanampiana alefany amin'ireo faritra izay misy anazy misy ny faritra avy any Toliara, avy any Dego, avy any Majunga, misy ny avy any Antananarivo, misy ny avy any Fianarantsoa dia ireo no arahantsika amin'izao fotoana izao hoe misy an'ireo faritra ireo ary atao anatin'ny fiangonana moa zany dia fiangonana no miarany hoentina ho anampiana ny mpiara-belona izay any Madagasikara dia ho arahantsika angamba roa izay sarotray dia avy eo tsika afaka manao commentaire kely ao anatin'izay raha efa vonona ny ao amin'ny lafin'ny teknika dia ho arahantsika avy hatrany ireo isa-paritra zany dia 6 province misy ao Madagasikara izay manohana an'ireo mpiara-belona amintsika any Madagasikara. Moa tsika zao mety amin'ny faritry Fianarantsoa no hitantsika eto ireo zany zareo avy any Fianarantsoa ireo. Tsika mahita ny faritra Majunga amin'izao fotoana izao
Eto indray moa tsika zany zao dia mahita ny faritra Antananarivo a. Faritra Antananarivo indray zao arahantsika manarak'izao. Izy ity moa zany dia nanomboka hatrany amin'ny fanokafana ny 10 taona izay natao tany Ampoté izao sary hitantsika izao a. Ary ho alefa amintsika ihany koa ny sary a izay tao amin'ny 10 taona ny fiangonana moa zany izay natao teto Paris. Eto moa zany ny 10 taona izay nitanterahana tato Paris a. Misy ihany koa ny fandraisana anjara ny faritra Antananarivo. Aleluia. Eto moa zany tsika zao manaraka indray ny faritra Dego a. Dego zao arahantsika izao moa zany. Yes,
Aleluia. Ana teo amin'ny faritra Devô moa tsika izay mbola hotizantsika ihany zay aveo fa ao anatin'izay asa manakambara ve tsika mpiara-miasa ranadahery ranadafaly rehefa voninareo andray fitenenana dia amenanareo avy hatrany fitenenana arak'ilay efa natsidika moa teo am-piandohana hoe ireo faritra rehetrarehetra izay misy ato anatin'ny fikambanana hitantsika na aty avelana tsika dia misy ny isa-faritra zany izay sy province-ny Madagasikara dia anisany mandray anjara ny amin'ny faritra tsirairay avy izay misy anazy. Misy ny mandray ao Antananarivo, misy mandray ny faritra Devô, faritra Toliara, ohatran'izany dia misy zany ny fandraisana anjara an'ireo fikambanana izay misy aty avelan'ireo manampy ny mpiara-belona amintsika ny Madagasikara. Dia ameko antsika avy hatrany fitenenana raha ohatra ka manakambara tsika raha toy izay manana vahiny koa tsika androany ho atsidika amintsika ihany ny vahiny avy eo fa ameko antsika avy hatrany fitenenana. Eny ary ny amo zany resaka eo amin'ny lafiny zavatra fomba malagasy ny tiako hita eto fotsiny zany zavatra mahavariana fotsiny eto zany manaitra anary mety mitovy amin'ny hevitra amiko angamba nareo hoe isaky misy mipotra avy any ny ekipa sasany izay manao ny fihetsiketsehana dia ny zavatra hitantsika iraisany izy rehetrarehetra dia mahita lambahoany tsika. Io angamba tsara asiana resaka kely fa inona ary ty lambahoany ty ahoana mety tsika malagasy hoe mahafantatra ny tantarany zany atao lambahoany zany. Mety tsara resany satria manamarika antsika malagasy mihitsy ny hoe lambahoany. Ny lambahoany tsara fantatra fa efa tranainy be izy io ary nanaovana an'izy io voalohany dia natao tamin'ny rofia na natao tamin'ny ravin'akondro. Zay ny tena netombohan'izy io tamin'ny voalohany. Fa nivoatra izy io rehefa taty aoriana zany noho ny fifandraisana tamin'ny zareo portugais dia napiditra ny atao hoe tissu izy zany tamin'izay napiditra ny lamba dia lasa nivadika lamba izy io ary tamin'ny voalohany moa dia ny lamba dia misy koa ny lasoa ihany koa izay misy tao Madagasikara ihany dia efa nivoatra zany izy dia ny lasoa sy lambahoany lasoa sy ny lambahoany vita amin'ny lamba zany dia natokana tamin'izany fotoana zany ho an'ny mpanjaka na ny olona ao anatin'ny atao hoe andriamanjaka rehetrarehetra ao dia izy ireny natao hifanolorana indray raha misy fanaovana rehefa misy fanambadiana na tahaka an'izany na misy aza fandevenana mampiasa an'ireny izany hoe natao karazana fanolorana koa izy io karazana fanomefamezana izany hoe raha misy faritra anankiray dia afaka mifameha ny faritra samihafa samy manana fanjakana zany rehefa mihaona mampiseho atao hoe firalahiana le izy. Fa ao anatin'ny lambahoany dia mahasamihafa azy ny lambahoany dia tsy lamba tsotra fotsiny fa lamba misy sarisary mitondra ihany koa afatra ary indraindray mitondra afatra ny zavatra eo ampovoany ianao mahita zavatra afatra ary amin'ny sisiny dia mahita ny fiainana andavanandro ao amin'ny faritra izay misy ny aviany zany lambahoany zany. Fa manana lambahoany daholo ny malagasy amin'ny faritra rehetrarehetra zany ahitantsika isan-karazany fa dia ny misy moa izy ireny ny fampiasana azy dia atao salotra izy eo ambany helika, misy ny sasany atao eny ambony loha ihany koa saromana ny loha, misy ny sasany be da be ny fampiasana n'ireny lambahoany ireny, misy atao nappe de table ndraiky io ihany koa atao dia misy ny atao hoe nappe de plage ihany koa rehefa eny amoron-dranomasina. Izany hoe ampiasain'ny malagasy betsaka mihitsy zany ary manavaka malagasy ny lambahoany. Tsy fotsiny satria entina hitaritana antsika mpijery hoe mba fantatritsika ve ny tantarany lambahoany sa dia anaovantsika fotsiny izy io fa misy afatra izy io miova ny rafitra dia miova ny zavatra soratra eo amin'ny lambahoany iny ary amin'izao fotoana izao dia efa miaritra ihany koa efa miseho satria efa tafiditra ny amintsika ny filazantsara dia misy ny lambahoany misy resaka tenin'Andriamanitra be da be ihany koa amin'izy ireny ary dia ho antsika kristianina indrindra dia tena mampiasa ny lambahoany misy ny tenin'Andriamanitra io tsika. Zay zany no mba tsiratsiaritra alohan'ny amezako fitenenana ho an'ny rahalahy faly angamba nefa vonimbonina eo ankilany eo. Amen. Ia, misaotra anao nadahery amenanao avy hatrany nadafaly ny fitenenana sady maverina hatrany ny fiarabanao anao ihany zany raha efa vonona ianao dia amenanao avy hatrany fitenenana. Ia, mankasitraka anareo menada mpiara-miasa moa mamely fitenenana dia mamerina ihany koa ny fiarabana ho antsika mpanaraka tsy tapaka izao TV AGP izao tononona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy.
Marina dia marina tokoa ny voalazan'ny rahalahy hery manampy teo zany zavatra zany moa dia midika fa tsy fahotana akory ny manaja ny inona ny filazana zany ny are-tsaina kolotsaina malagasy ary hitantsika teo tamin'ny sary rehetra izay mivoaka teo fa tena hoe mirantiranty ary maontina fa mitondra kosa haingo ho an'ny dia izay nentin'ny mpiara-manompo rehetra naseho teo ary zany zavatra zany dia mampiseho fa afaka miaraka tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra ao anatin'ny kolotsaina, ao anatin'ny fitafiana madio mendrika maontina ihany koa. Fa ny zavatra tena tiako hidirana lalina kely mikasika n'iny fankalazana ny 10 taona iny dia betsaka nefa fankalazana fety nirahana tamin'ny agapena nandritran'izay 10 taona izay fa ny zavatra tsikatra dia tena hoe mivoatra ary mety tsara andromanalina zany zany moa dia mampiseho fa manana etaeta trano ny mpiara-manompo ao anatin'izao fiangonan'i Jesosy Kristy maneran-tany izao, manavao hatrany manatsara satria ilainy zany hoe fiakarana zany, ilainy zany fisandratana zany, zany fisondrotana zany ary indrindra amin'ny lafiny ara-panahy indrindra dia ny zavatra tena mahafinaritra dia hoe hita taratra ny firaisan-tsaina satria raha mikarakara ireny zavatra ireny dia tsy afenina fa tsy vitan'ny hoe resadresaka fotsiny fa mila finiavana, mila fanetretena, mila fandavatena dia naseho moa zany naseho an'ny mpiara-manompo rehetrarehetra zany ary mbola ho hitantsika eo moa fa araka ny efa natsidiky ny namana mpiara-miasa teo isy vahiny invité spécial ihany koa izay hanazava ijoro vavolombelona ihany koa hoe nanahoana ny fikarakarana ny 10 taona ny fiangonana AGP maneran-tany iny satria raha tsika malala fa tsy moramora ny manao zavatra fa ny zavatra tsapako aloha ary mino fa ianao ihany koa izay nanasika n'iny 10 taona iny dia tena hoe taon'ny fanatrehan'Andriamanitra niseho ary niariary mihitsy zany hoe firaisan-kina, firaisan-tsaina, fiaraha-metana ary mino fa ho faly ihany koa raha misy afaka mijoro vavolombelona moa an'izay nanasika ho an'izay nasaina dia hanambara hoe nanahoana ny fatsapan'izy ireo ny fankalazana ny akon'izany fankalazana ny 10 taona zany ary na itsika manaraka ary mety tsy nanarika amin'ny fotoana dia hitantsika amin'ireny sary horonantsarina lefireny hoe tahaka ireny ny zava-misy fa ny zavatra asongadina eto zany dia hoe misaotra ny tompo satria tena hoe niseho ny firaisan-tsaina tena hoe manandany zany hoe 10 taona niarahana manompo zany 10 taona izay nitaizana n'ireo kristianina marobe maneran-tany tao anatin'ity fiangonana FJKMT ary efa nambara ihany koa hitantsika tamin'ny heriny ny vokatra azo tsapain-tanana sanatria kory ampitahan'ny fiainan'izao tontolo izao na sanatria ampitahan'ny fiainan'ny mpanao politika hoe manahoana zany fampandrosoana sy fikarakarana ny mpiray-tanindrazana zany fa hitantsika tsara rehefa nazavaina teto raha tsy resaka fotsiny akoatran'ny hoe pompy izay natao misy anankitelo izy tany amin'ny faritra Atsimo iny tsy resaka hoe vola eto moa hoe firy miliona natanterahana an'izany fa misy fitenenan'ny malagasy hoe asa fa tsy kabary ary dia isaorana ny tompo fa ny fiaraha-metan'ny kristianina reny olona hitantsika faritra maro ny hitantsika nandihy teo reny no angadinana sy vinahitana ny fandavatena, ny finiavana, ny fahafoizana hikarakara ho an'ny tanindrazana ny natanterahana n'izany asa maro zany ka dia izay no azoko ambara voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany fa dia averiko any Ambranabavy Chantal ary any fitenenana aloha andrindra indray dia zavatra ho ataontsika amin'izao manaraka izao. Ia, misaotra anao raha nadafaly any amin'izay hanomezana ny fitenenana izay indray. Raha tahivina moa zany ny lohahevitra izay voarainy mpanompon'Andriamanitra voarain'ny pasteur Mario tamin'ity fankalazana ny 10 taona ity dia teny amin'ny apokalipsy no nentim-boantsika apokalipsy 7:20 dia eo amin'ny 5 izy ilay tenin'Andriamanitra hoe
Ary koa izy tamin'ny soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Dia hitantsika izany hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry ny thème izay noentina nankalazana ny fahafolon-taonan'ny fiangonana ity ary nalaina manokana izany ny thème fotsy tao anatin'izay satria hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry ary izao fiangonana izao ihany koa dia manomana ny tsirairay avy hiditra ao anatin'izay fampakaram-bady ny zanak'ondry izay satria ho avy dia sao tsy hampiakatra ny fofom-badiny dia miditra ao anatin'izay ihany koa ny fiangonana hoe manomana ny tsirairay avy hiditra ao anatin'izay fampakaram-bady ny zanak'ondry izay. Ao anatin'izay aloha dia hotizantsika indray angamba ny sary teo alohan'ny hidirantsika sy handraisantsika ny vahiny. Misy ny vahiny izay ho antanitsika manokana mihitsy rehefa avy eo ny amin'ny fandaminana rehetrarehetra fa anaraka kely ny sary indray aloha tsika ary. Raha efa vonona eo amin'ny lafiny teknika dia alefantsika avy hatrany ny sary manaraka. Faritry filoara moa izany mbola tsikatsika teo Alléluia. Ia. Eto indray moa tsika izao manaraka ny groupe de louange. Saorana moa ny tompo fa tamin'ity tao anatin'izay folo taona izay ihany koa dia nitsangana ny groupe de louange ny agape izay antsoina hoe ado. Izay moa no anarana voaray ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny tompo hoe inona no atao anaran'ilay groupe de louange dia ado. Ça veut dire hoe vrais adorateurs fa satria Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia mitady ny tena mpivavaka ary izay no anarana izany no omena ny groupe de louange hoe groupe de louange agape ado. Dia raha ohatra moa afaka alefantsika kely ny Alléluia. Azontsika rahana moa ny amin'ny Facebook ny Antarakoto Zafy ny live izay natao tamin'ny fankalazana ny fahafolo taona. Azontsika rahana amin'ny vatana any fa isaorana ihany koa ny tompony amin'ireto tanora izay nitsangana ireto satria tao anatin'izay folo taona izay dia nanangana tanora koa ny tompo ary hitantsika hoe tena matotra ireto tanora ireto matotra ara-panahy. Izaho moa izany anisan'ny responsable spirituel ny groupe de louange dia tena mahita tsara hoe matotra
ny ara-panahin'ireo tanora reto ary tena hoe serieuse be zareo amin'ny zava-panahy zany ary raha moa hoe tsy haiko moa zany izay nanatrika hoe nanahoana ny fotoana fa izay manokana dia tena natsapa hoe tena tanan'Andriamanitra ary zavatra tena bazenay zany ao anatin'ny groupe de louange any Agape dia tena hoe Jesosy ny centre. Misy Randrija zay moa miteny hoe afenao izy dia misy eo ianao dia zany hoe tena miafina ao ambady Jesosy mihitsy izay dia Jesosy no asandratra zany ary dia tena tapanay hoe miasa ny tompo ao anatin'izay manangana tanora ary hita fa manan-karena tanora atao anatin'izao fiangonana izao ary tsy hijanona eto ihany fa mety maro ny tanora mbola tian'ny tompo hatsangana fa dia mandeha miandalana moa zany izy fa tao anatin'izay fotoana izay aloha dia isaorana ny tompo fa nisy ny vokatra izay mitsangana tao anatin'izay zava-dehibe izay asa manan-kambara hoe tsika mpiara-miasa ao anatin'izay hoe na zavatra mety tsapantsika voaray atsika ho atsika izay nanatrika ny vatana na misy ihany koa hoe manan-kambara alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany manaraka. Amen. Andray fitehena kely ary satria fa mandroso dia mandroso ihany ny fotoana dia averika ihany moa ilay teniko teo fa tena hoe ndrehetra mihitsy izany tena hoe nisy ny fanatrehan'Andriamanitra. Hita sy tsapo izany ary azo tsapain-tanana mihitsy fa manao zavatra tsy moramora aho ary misy fotoana moa tsy maintsy misy ihany koa ny indro kely kanefa tena hoe sarony izany hoe firaisan-tsainy izany sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny indro kely ary tena hoe tsy nahita olona tao anatin'ny salina tao hoe malomalo kentrika fa tena hoe feno fifaliana, feno firavoravona ary feno fiadanam-po mihitsy ary rehefa nandeha ny programa rehetra nanomboka tamin'ny fotoam-bavaka izany nanomboka tamin'ny fampisehoana ny dia sy ny fihetsika mirindra izay nataon'ny mpino rehetra tao izany ary ny zavatra tena nahagagara dia tena nisin'ilay dia nataon'ny asa Fahatra-Antananarivo ngamba izy iny dia avy eo nangatahany olona rehetra teny amin'ny table hoe mandroso daholo andao mba hiaraka handia an'ilay izy tena gaga mihitsy fa natramin'ireny jeune invité vahiny ireny ary tena hoe tonga dia ohatry naraka an'ilay dia tena ohatry ny jery mihitsy tena gaga mihitsy hoe izany fiasan'Andriamanitra fa tena hainy zalahy sy lalabavy moa izany izy tena hainy tena variana mihitsy satria tena moa nijerijery tery ariana tery dia tena ozy tena hoe feno ny fanatrehan'Andriamanitra ary tamin'ny fony amin'ny fifaliana mihitsy no nanaovan'izareo an'ilay izy ny raha ny rehetra nandia tsy omby moa ny sehatra fa dia ny sasany teny amin'ny latabatra reny ihany koa mba nampiseho ny firaisan-tsaina tena ka dia voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany izay ngamba no azoko ambara fa ngamba hiroso amin'izay amin'ny fampandrosoana ny vahiny na Bavy Chantal tsika satria mandroso ny fotoana méconnoir ny fanolorana ny vahintsika. Misaotra anao na dafaliny amin'izay androany moa tsika dia manana vahiny manokana nasaina satria ao anatin'izay hoe fankalazana ny fahafolo taonan'ny fiangonana izay dia tsy mijanona fotsiny teo amin'ny resaka ara-panahy fa teo ihany koa ny fikarakarana natao anatin'ny salina misy ny responsable ny décoration izay efa nomeny tompo talenta manokana izy raha efa vonona izy dia raintsika avy hatrany raha vavola Rasolondraibe no vahintsika. Izy moa zany dia anisan'ny responsable manokana eo amin'izay resaka décoration izay ary anisan'ny tena nagaga ny olona mihitsy ny décoration zany ireo vahiny izay nasaina rehefa nahita an'izay décoration izay afaka alefantsika kely ihany ilay izy tena hoe misy voninahitr'Andriamanitra zany raha izay no ilazana an'ilay izy dia ho raisintsika avy hatrany angamba raha vavola Rasolondraibe raha efa voninao ianao dia tena faly mandray anao ny eto amin'ny ekipan'ny televiziona Agape ameko anao avy hatrany ny fitenenana raha efa ao ianao satria tena amen. Ie, fa misaotra betsaka haname amin'ny fitenenana raha Vavy Chantal dia faly koa moa ny tenako mivahiny indray eto amin'ny televiziona Agape miarahaba antsika tsirairay avy miarahaba ny mpanao gazety sy ny mpijery rehetra dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia
misaotra ny tompo moa ny amin'ny zavatra rehetra fa manamafy nefa voalaza ny ranadà teo aloha teo hoe tena nahatsapa tokoa hoe tena nisy ny voninahitr'Andriamanitra ilay fotoana rehetrarehetra tamin'ny domaine rehetra mihitsy dia tena hita hoe nanolo-tsaina Jesosy ny asa izy ary tena hoe voninahitra moa dia ho azy irery ihany. Aleluia. Ia zany mba ohatran'ny miarabanao aloha ranabavy ary dia ametraka fanontaniana sady mitarika ihany koa ny tari-dresaka ao anatin'izao fandaharana izao. Ny zany tena mikasika ny atao hoe décoration, serana fotsiny le izy teo dia tena ohatran'ny nanaitra be le izy, tena misy talenta be le ao aminao tamin'ny nanao an'izy io ary za zany mieritreritra mihitsy zao fijerevako azy zao tena hozako hoe professionnel kosa zao hoe za zany mieritreritra zay zavatra iny ny antony manko dia zao amin'ny resaka fisakafoanana rehetra mahita vilia manko izy sotro ngamba hoe tsy décoration fa tena ho ampiasainy reo rehefa avy eo ka ny eto zany ohatran'ny mijery eo fa miasa tokoa ary zany hoe le décoration zany ny avy hatrany dia tonga dia hoe misy antony lehibe mihitsy melohan'le sakafo. Raha vao mahita le décoration dia tena matoky fa tena zao sakafo zao no hoaninao tena matsiro, sambosa sy ny karazany hoe tena matsiro zany. Zay moa tsy tanika nefa tena milendalenda be mijery an'ilay izy hoe oviana indray misy ny fanondroany. Zany hoe ny tiana resahana moa zany dia hoe ny décoration tena misy antony misy tena hoe tena base lehibe mihitsy zany raha fototra mihitsy zany eo amin'ny fanasana tahaka an'izao. Za tsy te hanontany anao hoe tena professionnel ianao ary misy ny asanao ve mifandray amin'izay mihitsy ve moa sa talenta fotsiny men'Andriamanitra le izy? Ie, misaotra ny ranadà hery manampy nametraka an'izay fanontaniana izay tena hoe voninahitra moa an Jesosy irery ihany fa za moa zany tsy hoe izay ny asako, tsy matianina fa raha tamin'ity indray mandeha ity fotsiny ny tena zavatra hitako sy tsapako dia hoe io fotoana fahafolo taonan'ny fahakarazana fahafolo taona io dia fotoana tena nomanina tao anatin'ny vavaka. Betsaka zany ny vavaka izay natao tao anatin'ny fanomanana ary tamin'ny décoration dia za manokana tena nahatsapa mihitsy hoe fitariana tolotsaina avy amin'ny fanamasina ny zavatra rehetrarehetra nivoaka tao. Satria vao nanomboka mihitsy ny fotoana hoe vao niteny ny mpanompon'Andriamanitra, vao niteny ny pasteur hoe izao ny daty dia izao ny thème dia tonga dia tamin'izay fotoana izay mihitsy no nandraisako an'ilay révélation hoe izao zany ny couleur ampiasainao dia izao zany ny ohatraohatran'izao, ohatrany hoe tonga dia azoko nandray zany nandray avy amin'ny fanamasina hoe izao ny anaovanao azy dia izao ny anaovanao azy dia reto ny couleur ampiasainao. Dia rehefa tamin'izay koa moa zany hitako le salle dia izao hoe tsoroko aloha fa somary teneko amin'ny teny frantsay hoe j'avais un peu la pression satria le salle tsara tarehy be fa le salle fotsifotsy be dia amin'ny décoration raha ohatra hoe le thème fotsy dia nefa raha ohatra fotsy ny atao fotsy dia tsy hita manjavona daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia tena hoe nandritra ny fotoana nisy fotoana zany na dia hoe hisafidy loko nanampy ary dia amin'ny maha olombelona zany dia hoe beige ve tsy ohatry ny hafahafa fa tokony hoe fotsy ny tsara dia tena hoe nanontany fanamasina mihitsy hoe beige ve sa fotsy dia nandray confirmation hoe beige. Hitanareo ohatry ny hoe détail zany fa za zany tao anatin'le décoration rehetrarehetra na ny voninkazo nisy ny zavatra tonga dia voarahiko dia tonga dia nanana assurance hoe izay fa ny zavatra rehetrarehetra tena hoe tolotsaina avy amin'ny fanamasina. Nisy ny zavatra mbola nampisalasalana fa nila ny andro confirmation zany hoe ny lesinao anatin'le izy rehefa manao zavatra ao an'Andriamanitra zany dia tena mila foana mihaino tsara ny tolotsaina avy amin'ny fanamasina na dia hoe décoration ary ny atao na sakafo ary ny atao ohatry ny hoe zavatra tsy dia spirituel be makaizy zany fa hitanao mihitsy ny hoe rehefa avy eo rehefa nahita an'le retour avy amin'ny olona hoe tsara le décoration sy ny sisa dia hoy hoe Jesosy hoe misaotra anao fa tena hitako mihitsy ny hoe ianao no nanolo-tsaina anahy ary hitako hoe matetika manko zany ny olona professionnel rehefa manao décoration dia ohatra hoe ampiarahany eo aloha izy dia jereny hoe mivoaka miaraka tsara ve sy ny sisa fa ny anahy zany presque hoe tao amin'ny Amazon moa zany nanao ny akabeazan'ny achat
dia nataoko ao anaty panier daholo fotsiny ilay izy dia jereko hoe miaraka ve zao satria fa amin'tao sady manontany ny fanamasina ihany hoe ity ve ny tokony hovidiako sa tsy ity. Tamin'ny voalohany tena hoe be dia be ny zavatra nataoko tao anatin'ilay panier fa au fur et à mesure amin'ny fotoana dia supprimeko tsikelikely ilay izy rehefa mandray fandraisan-dahatra hoe ity fa tsy ity. Dia tena hoe za manokana zany tena hoe nanao expérience niaraka tamin'ny fanamasina mihitsy nanao an'ilay décoration dia voninahitra ho an'i Jesosy satria tamiko manokana iny fankalazana amin'ny 70 taona iny tsy hoe fety fotsiny, tsy hoe zavatra mila natao fotsiny satria hoe fa mba fankalazana mba hiaraka hifetifety, fa spirituellement tena misy zavatra tian'Andriamanitra atao ao. Raha amiko manokana dia hoe misy zavatra vaovao ary misy an'ilay hira izay moa ilay nandihizanay teo hoe indro tazako ny fiovana, misy zavatra vaovao tian'Andriamanitra atao ohatrany hoe déclenchement ana zavatra zany tamin'iny 10e anniversaire iny, ary ny olona rehetrarehetra tena samy natsapa hoe il y avait vraiment tena hoe nisy zavatra exceptionnel zany amin'ny ara-panahy tao amin'ny tontolon'ny fanahy tamin'iny fotoana iny dia tena tsapako mihitsy fa natao anatin'ny décoration raha dia zao hoe nisy zavatra efa napetrapetraka Andriamanitra dia tena hoe voninahitra moa zany ho an'Andriamanitra rery ihany fa za dia fitaovana fotsiny tao anatin'ilay izy, tena izay mihitsy ilay izy fitaovana nampiasain'ny tompo dia voninahitra metsika an'i Jesosy. Tena mahafinaritra dia valiteninao ary alohan'ny metraka fanontaniana faharoa fofoy ihany dia tena nahafinaritra ilay teninao teo hoe tontolon'ny fanahy, tontolon'ny tsy hita. Izany hoe ny tontolon'ny tsy hita tena lehibe lavitra no tontolon'ny hita ary ny tontolon'ny tsy hita aza ny mamaritra ny tontolon'ny hita. Izay fa ao amin'ny finoana ary ny finoana moa dia atao hoe fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, izany hoe misy zavatra nantenainao zany atao nentin'ny finoana ianao ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Izy moa ilay tsy hita dia Andriamanitra ilay tsy hita amin'ny maso, anehoana ny herin'Andriamanitra ilay Andriamanitra dia fanahy. Izany hoe raha ohatra zao nisy tamin'ny fotoan'andro ny Jesosy namoky olona 5,000 niainga tamin'ny atao hoe hazan-drano rosy mofo 5 dia anehoana ilay hery lehibe tsy hita maso nefa tena miasa amin'ny hita maso avy eo. Eto zany ohatrany hoe niteny ianao hoe za tsy professionnel nefa za miteny aminao fa tena super professionnel ianao raha nijerevako an'izy teo. Izany hoe eto zany dia naseho anao tamin'ny asa nataonao ny herin'ilay tsy hita maso izay tena goavana be, izay tsy herinao izy ianao satria ianao tsy professionnel, kanefa ambony lavitra, diplômé lavitra ny tena goavana be ilay naneho ny asa nampanaoviny ianao amin'ny finoana ao zany. Eto zany ohatrany hoe raha ohatra zao ianao misy mijery atao hoe olona tsy mpino mijery anao dia miresaka hoe ahoana ny fanamasina, ahoana ity sa ity, miteny-drery eo ianao dia ozy ilay olona hoe ary mamy ve ramatoa sa adala, mety manao an'izay ilay olona. Kanefa iny koa dia fanehoana hoe ianao mino sy mahita n'ilay tsy hita, miresaka amin'ilay tsy hita maso nefa tena ao tena herin'ilay izy ary mahatateraka tsara mihitsy an'ilay hoe fanehoana ny zavatra tsy hita ny finoana. Eto koa dia mbola anontany farany hoe aminao hoe mialatsiny ranabavy fa hoe ao anatin'ny fanaovana izany atao hoe asa zany izay mandreraka, hitako hoe tsy tena mandreraka be manao an'ireo na dia ny misafidy ny couleur izay asa zany dia efa tena rondo be mihitsy miasa, mainka ny mbola ametraka an'ireo zavatra ireo sy ny vatana mihitsy zany miasa. Izany hoe tiako resahana zany dia hoe ao anatin'ny harerahana misy fifaliana satria tsapanao ny herin'ny avo miaraka aminao. Dia tena nisy ve izay hoe reraka nefa ny fifaliana feno dia feno ka tsy voasakan'ilay harerahana ilay fanehoana n'ilay fifaliana endrika ivelany hitan'ny olona maso. Ie, zavatra voalohany indrindra tiako tenenina aloha par rapport an'izay dia fankasitrahana ny rahavavy sy ny anadahy rehetrarehetra satria raha za rery tokoa aloha mety tsy vitako hoe ny hevitra marina hoe izany nandray an'ilay taridalana avy amin'ny fanamasina hoe izao ny ataonao, izao ny couleur sy ny sisa, fa rehefa tonga amin'ny fotoana hoe ametrahana an'ilay zavatra rehetrarehetra dia tena hoe maro be ny tanana, ny ray fo ny ray saina niaraka nanatanteraka ny zavatra rehetrarehetra hoe name instruction fotsiny dia nanao ny zavatra rehetrarehetra tena hoe niara-niasa, tena hoe tenan'ny Kristy vatana iray tokoa ny fanampy, tena nafinaritra be ilay izy ary vetivety ilay izy dia vita. Ary raha za manokana moa tamin'iny fotoana iny
tamin'iny andron'iny tsy dia nahatsiaro reraka loatra fa rehefa tonga taty an-trano ny ampitsiny iny vao hoe nahatsiaro reraka, fa tamin'ilay fotoana iny dia tena hoe nahatsiaro fifaliana, tena nilomany tao anatin'ny fanatrehany Jesosy nahazo hery nahazo fifaliana, tena hoe nahitako hoe nisy ny voninahitran'Andriamanitra ny zavatra natao rehetrarehetra, na tamin'ny sakafo, na tamin'ny décoration, na tamin'ny fiderana, na tamin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy, dia mino aho fa maro ny nahita ohatranà hoe nahita ny voninahitran'Andriamanitra tamin'ilay fotoana. Dia ny harerana moa zany tamin'iny andro iny raha za manokana tsy dia nahatsapa ahako, fa feno fifaliana ary na ny fifankahitana tamin'ny rahavavy sy ny anadà, ny rahavavy sy ny anadà koa tena tsy mila baikona akory hoe ty mba atao, fa tonga dia ny olona ny tamin'ny manantona hoe inona ny atao, inona ny anampiananao, dia tena hoe vetivetika dia vita ny asa rehetrarehetra. Izay angamba no amaliko any Ranadà Hery Manampy. Misaotra Ranabavy fa dia afa-po tokoa. Fanontaniana kely mba manitsidika ny saina koa Ranabavy Vola. Izay moa raha tonga atao anaty salina ny maraina iny dia efa hitanay mihitsy ny fahavononanao sy ny tanora ihany koa izay tena hoe niarana nampy taminao ngamba raha tsy diso raha ny fahitako tao na natotosan'le décoration io. Fanontaniana tiako apetraka dia izao hoe mitaiza tanora ihany koa tsika ato amin'ity fiangonan'ny Agape ity, ary mino aho fa ianao hanamafy androany hoe ny fitaizana sy ny fanazarana an'ireo tanora ireo dia mitondra fanajana sy fankatoavana. Ka marina fa ny hevitra tamin'ny fanahy masina, avy amin'ny fanahy masina nanaovanao décoration, ianao ny tompona andraikitra ny décoration, fa mba tiako ambaranao mba ho lazainao hoe manahoana tokoa ny fankatoavan'ny tanora, satria ianao zany miteny hoe zao no atao, zao no atao, hitantaratra izany ary te hanontany ianao koa hoe tena tao anatin'le ny saintsaininao ve mivoaka n'le décoration, sa ozy ilay hira mipanakanto izay hoe mihoatra lavitra noho ny saintsaininao. Meko anao ny famalinan'ny fanontaniana Ranabavy Vola. Aleluia, ie, dia misaotra ny Ranadà Faly nametraka an'izay fanontaniana izay. Voalohany indrindra aloha ny eo amin'ny tanora, ie, tena za koa moa anisan'ny raha teo izay mpitaiza tanora, anisan'ny ao amin'ny fikarakarany tanora sy ny ado, dia ie, za zany mahita hoe feno fahendrena ilay tanora, tena tsotra ny maniraka an'ilay tanora, ny bata latabatra zao dia ny tanora daholo na ny bata seza, satria zay angamba nahatonga tsy dia reraka loatra aloha za tsy ny bata latabatra sy seza, fa isaorako ny tanora nampiasa ny sandriny, ny bata latabatra sy ny seza dia hitako hoe tena mihaino tsara ry zareo an'izay instruction rehetrarehetra omenan'izy ireo. Dia ny aminy hoe indray hoe ahoana ny fivoakan'ilay décoration dia tena hoe azoko atao hoe faly zany, fa amiko zany efa tamin'ny voalohany dia efa napetraka Andriamanitra hoe ohatr'izao ilay izy, dia arak'izay efa azoko saritsaina am-boalohany zany ilay izy, tsy zavatra nandiso fanantenanana mihitsy fa tena tao tsara amin'ilay instruction voarahiko. Hitanareo rehefa nasaina nanao tepoly i Salomona dia efa hoe ataovy arak'ilay modely nasehoko anao izy dia voninahitra ho an'i Jesosy, fa tamiko zany tsy dia nisy hoe afa-po zany tamin'ilay izy satria nanaraka an'izay zavatra voarahiko ahako. Dia izay angamba ny azoko hanazavana ny Ranadà Faly, fa voninahitra moa zany dia mentsika an'i Jesosy hatrany. Amen. Makasitraka Ranabavy Vola dia averiko amin'ny Ranabavy Chantal indray ary aloha ny fanomezana ny fotoanantsika. Amen. Ia, dia makasitraka ny Ranabavy Vola Rasolondraibetika nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ny teny tondra an'izay kasika izay resaka décoration izay, satria anisany nanome haingony salina tokoa ny décoration moa zany. Isaorantsika ny tompo dia mintsika fa raha misy mariazy ato amin'ny Agape dia efa manana spécialité amin'izany tsika fa amen. 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 Voninahitra ho an'i Jesosy fa dia efa manantena anao zany ny tanora izay hiatrika mariazy ohatra, dia efa misy spécialiste amin'izany ato dia makasitraka indrindra Ranabavy Vola nanaiky ny vahiny dia tombohatra any amin'ny fahasoavana ianao ny amin'ny talenta izay mitompo anao fa tena hita hoe misy tanan'Andriamanitra ilay zavatra ataonao, ary
tena hita mihitsy hoe misy voninahitr'Andriamanitra zany izy mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'le izy dia mankasitraka indrindra raha vavony. Amen. Ia, dia hiditra amin'ny manaraka indraintsika raha ohatra moa zany asa mbola manana sary tokony alefa ve tsika alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany manaraka. Raha mbola misy sary moa zany mbola misy voalefa dia raisintsika avy hatrany indray anaraka horonan-tsary indray tsika ary raha efa vonona ny ao amin'ny lafiny teknika ao. Misy moa zany ny fiangonana ihany koa izay tsy aivina ny manamarika amintsika. Misy ny fiangonana La Réunion izay nisolo tena manokana ihany koa izy tamin'ity fahafolo taonany agapety izay nga manao jerentsika amin'izao fotoana izao hijery ny fiangonana La Réunion moa tsika na dia solo tena fotsiny ihany aza ny ao dia alefantsika avy hatrany angamba ny La Réunion raha efa vonona ny ao amin'ny lafiny teknika ao. Mandra-piandra izay moa zany dia ilana-tsiny nisy ny faritra tany Maurice ny Hong Kong moa zany izay tsy azo ny fifandraisana tamin'izy ireo somary sarosarotra ny fifandraisana moa ny ora tsy mitovy misy décalage lavitra be mihitsy na dia sarosarotra be ny fifandraisana fa rehefa tafiditra moa zareo na rehefa azontsika ny horonan-tsary dia alefa ety ihany fa hanaraka ny La Réunion tsika amin'izao fotoana izao. Tonofontsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy. Raha vavikilera avy aty La Réunion manoloana ny télévision ny radio Agape amin'izao fotoana izao. Mankasitraka an'Andriamanitra lehibe aho amin'ny natratrarana ny fahafolo taona ny fiangonana Agape ary isaorana manokana Andriamanitra amin'izao fampijoroany an'izao fiangonana Agape maneran-tany izao. Misaotra manokana ihany koa ho an'ny pasteur Mario Razafimanjato sy Ravavy Tina Vadina izay nataon'Andriamanitra fahasipasoavana, fahasom-pitahiana, fahasimpamonjena ho an'ny vahoaka maneran-tany satria tamin'ny alalan'ireo nataon'Andriamanitra fantsona fa raha tsy nanaiky izy ireo dia tsy tafajoro ohatran'izao zay satria tato ny lalana nytondran'Andriamanitra anay nafanenandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana satria raha zaho manokana dia feno folo taona ny fiangonana Agape ary feno folo taona ihany koa no nandraisako an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainako. Nandraisako an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainako dia tao amin'ny radio Agape maneran-tany nisy filazantsara izay nahery vaika tamin'izany fotoana izany. Talohan'io fotoana io aloha raha ijoro vavolombelona manokana dia tamin'ny anadahako manokana no nandraisako hoe ity misy sity anankiray eno ity fa raha miaino an'ity ianao dia ohatra niakatra velona any an-danitra dia tena faly aho satria za tia hiakatra any an-danitra. Nanomboka teo dia nanomboka niaino ny radio Agape 24 heures sur 24 heures. Nisy tenin'Andriamanitra tao anatin'izay dia tena hoe navoakasika ny foamam-panahy ka nanomboka teo dia risy lahatra izay tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao fa tena sotomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io no nanafahan Jesosy anahy no nampisokafan'Andriamanitra ny masom-panahyko tena sy takatry ny saiko ny fiasan'ny fanahy masina fa tena nanomboka teo dia noraisiko tompo sy mpamonjy ny fiainako Jesosy Kristy ary tena nanovan'ny fiainako be dia be misy tena hoe isaorako an'Andriamanitra manokana izany zavatra izany ary mankasitraka sika anadasy raha vavy amin'ny tompo ihany koa miaraka mombombavaka miaraka tena hoe maro ny fahasoavana azo koa tato anatin'ity fiangonana ity dia ankasitrahako tsika tsirairay avy lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra dia tiako atongavana dia izao hoe misodrano eto dia mitombosotra mitomboa fahasoavana tombo ery tanjaka amin'izao fandokonan'Andriamanitra izao satria tsy foana tsy akory ny fikelezantsika ianao tompo dia mankasitraka mankatelina ranadara ny vavy ny prêt-à-pot amin'ny tompo tsirairay avy ho tonga amin'ny etaeta lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia izao sanao mandra-piavy an'i Jesosy Kristy eto amin'ny ranon'Andriamanitra dia hijoro hatramin'ny farany izao sanao voninahitra omentsika an'Andriamanitra rirany dia samy tahin'Andriamanitra daholo ny rehetrarehetra mankasitraka tompo. Alleluia, amen. Amen. Amen dia isaorantsika moa zany avy any La Réunion tao anatin'izay maromaro moa zareo ihany fa hitantsika hoe ao anatin'ny elanelan'andro dia sarosarotra ny fanangonana ny fiangonana ao anatin'izay fa misy Poitiers raha tsy diso rehefa tsika koa ngamba ny Poitiers misy koa ny fiangonana Agape any Poitiers ho anao izay mipetraka any Poitiers ka te mba hiditra amin'ny temba anaraka fitombavaka na te naohatra tsy mahita fiangonana ivavahany ianao dia misy ny fiangonana Poitiers afaka omenanao ny adresa afaka miantso amin'ny radio Agape ianao na ny Facebook ny Agape dia omenanao ny adresa ny fiangonana any Poitiers
rehefa vonana amin'ny lafiny teknika eo dia alefantsika avy eto trano indray avy any Poitiers ary. Antsika eto moa izany fitambarany Poitiers sy ny Musidon eo moa raha nadafala afaka nazavazava amin'izay misy koa ny any Musidon moa izany izay mifanakaikaiky eo ihany raha tsy diso lalana adondrona any ao Poitiers moa izay raha tsy diso metika ny raha nadafala ny fitenenana avy eo. Ya Dordogne moa izany tena hoe fitambaran'le izy fa Musidon anisan'ny mpanompon'Andriamanitra izay mipetraka ao fa Dordogne manontolo mihitsy izany dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy ihany fa efa misy koa moa izany ny mission izay atao indray mandeha isam-bolana any amin'ny faritra Dordogne iny ary isaorana an'Andriamanitra ihany koa ny firaisan-tsaina izany fa dia misy ireo mpanompon'Andriamanitra mifandimby mandray an'izany fotoam-bavaka indray mandeha isam-bolana izany fa efa vonimbonina moa ny sary ho an'ny Poitiers moa izany ka dia ndao arahana aloha izany fiarabana avy amin'ny fiangonana Poitiers izany. Izay Poitiers izay anisan'ny efa nanomboana ihany koa sy ny satarana ny fankalazana ny fahafolo taona anisan'ny sary hitantsika tao anatin'ireny alefa ireny fankalazana ny fahafolo taona izay natao taty Poitiers ka dia hojerentsika avy hatrany ary aloha izany fiarabana izany. Amin'izao fankalazana ny fahafolo taonan'ny fiangonana agape manerana ny tany izao dia mijoro eto izay fiangonana Poitiers miaraka mifety amintsika miara-mifaly ary manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatratrarana n'izao fotoana sarobidy tsy manam-paharoa izao. Afaka izahay maminy foko ety dia omeko anao Alleluia, izay izany ny fiarabana avy aty aminay avy aty Poitiers dia isaorana ny tompo ny zavatra rehetra. Mino aho fa asa raha mbola manana fotoana kely tsika raha mba misy solotena amin'ny Poitiers afaka mijoro vavolombelona na nahoana ny fahitanao ny fahitantsika avy aty Poitiers izany ny fankalazana ny fahafolo taona iny iraha malala ny lalana izay ny diavina ny fahalavitan'ny toerana eo ihany koa ny fitaizana ny ankizy etsi-daniny kanefa tsy nahasakana izany hoe firaisan-tsaina rehefa feno fahavononana maneho ny fankatiavana ao amin'ny mpiara-manompo izany dia tsy mijery an'izay problema gauche à droite fa vonona hatrany mandram-piverin' Jesosy Kristy eny amin'ny raha an'lany taka raha ohatra ka misy afaka manambara kely ny fahitantsika izany le fankalazana amin'ny fahafolo taona iny dia misokatra ao antsika ny fitenenana ary ho an'ny Poitiers. Ia, reskelina amin'ny fitenenana raha faly misy vidéo ilay supplémentaire ihany alefantsika somary tsy nety moa ilay izy teo fa mety ilay izy amin'izao isaorana ny tompo dia tohizantsika ihany mandra-pahatongavan'ny commentaire ny ho an'ny Poitiers mankasitraka. Eny ary mankasitraka Lala Victor.
Tiako hoe tokony ho hisy feo ve le izy sa tsy fa alefatsika ohatr'izao ihany e. Dia raha misy commentaire raha lafaly tonga dia afaka manome commentaire ihany mandritra ny vidéo makasitraka. L'évangélisation natao taty Poitiers moa zany le hitantsika voalohany iny tamin'ny 2017 nisokafan'ny fiangonana taty Poitiers ihany koa dia zao ny mahagapean'ny agape maneran-tany moa zany dia misy foana ny fiaraha-misakafo ny Andriambavilanitra août 2019 zany zao sary zao hitantsika dia mahafinaritra. Lehilahy maherin'i Jesosy teny ho azy ngamba ny sary amin'izao fa dia anetahana antsika izay manana etaeta ihany koa, manana havana namana dia mandray ampitiavana foana ny fiangonana Poitiers tsy mangalatra olona akory fa tena hoe mandray ampitiavana amin'ny fifaliana, amin'ny tena hoe fitaritana ny fiainam-panahintsika mba hiomana tsara amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia omenan'i Jesosy hatrany moa ny voninahitra. Amen. Io zany le doridonina niresahako teo amam-bolana maromaro vitsivitsy zay dia efa nanomboka ihany koa zany fitorinan'ny filazantsara ilay mandeha isam-bolana any amin'ny fari-doridonina iny izay angatahana vavaka amintsika moa mba tena hanana zotom-posy zotom-panahy ny mpiara-manompo rehetrarehetra. Anaiky ihany koa miprograman'Andriamanitra fa tsy miprogramantsika olombelona no tanterahana fa miprograman'Andriamanitra ary mila fandavan-tena, mila fahafoizan-teny zany Magasitraka Rahalahy Victoire nandefa an'izay sary zay dia averiko any amin'ny ranabavy Fanjanirina Chantal indray ary ny fitenenana azy. Ia, misaotra anao raha natafaly tao anatin'ny surprise be iny voninahitra ao an'i Jesosy zay moa zany no lazaina amintsika efa misy ny fiangonana any Poitiers, misy ihany koa any Dordogne raha any amin'ny faritra iny ianao dia afa misalasala fa araka efa voalaza teo hoe raisinay ampiavana be ianao tsy manavaka moa zany ny agape na aiza ianao na aiza na iza ianao na iza na vazaha ianao na gasy fa afaka tonga. Ia, dia alohan'ny hidirantsika amin'ny famaraparanana moa satria mandeha ihany foana alohan'ny hidirantsika amin'ny mety tsy manana fanontaniana angamba ny manaraka amin'ny vatana fa amin'izao fotoana izao moa zany tsika dia anaraka indray satria tao anatin'izay koa dia misy an'ireo pasteur izay mpiara-miasa, pasteur aty France moa zany dia ninvitena koa tamin'ny fotoana io ho arahantsika angamba izy ireo ireo pasteur rehetrarehetra izay lasaina nisy moa ny tsodrano izay noentin'izy ireo amin'ny fiangonana, misy ihany koa ny fandraisana fitenenana vavaka natao ho an'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Mario Ambady. Raha ohatra ka efa vonana amin'ny lafiny teknika ao dia alefantsika rehetrana angambany izay oronan-tsary foikon'izay miaraka amin'ny sary moa zany misy oronan-tsary foiky alefa amintsika hoentsika mamaraparana ny fandaharana amin'ity fampitoana ny fiangonana. Raha efa vonona i Zanada Victor amin'ny lafiny teknika dia
lefatsika avy hatrany ny faritra. Ireo moa zany ny paster izay lasaina tonga tao misy evangelistra amin'izy ireo, misy docteur amin'izy ireo, misy ministera rehetrarehetra. Ireo moa zany lehilahy fitambaran'ny lehilahy mahery rehetrarehetra izay tonga tao, sy ireo paster rehetrarehetra izay nainvitena ihany koa tamin'ny fotoana io. Maro moa tsy tonga noho ny antony maro samihafa fa ny antsasany tonga tao moa zany. Misy moa ny vidéo izay tsodrano nataon'izy ireo amin'ny pasteur mivady fandraisan'izy ireo fitenenana ihany koa dia ho arahantsika mivatana avy hatrany zany. Nous l'avons vraiment ressenti, la main d'amour de Dieu était là. Et l'amour de Jésus était en vous, Église. Et nous nous tenons ici comme frères, comme des personnes qui courent ensemble. Nous vous bénissons, Église. Toute la bonté de Dieu, tout l'amour de Jésus-Christ en abondance, et la communion du Saint-Esprit demeure en vous en abondance, Église. 10 ans, c'est comme ça, mais moi je crois que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et que cette église atteigne ce but. Et qu'elle atteigne les extrémités de la terre. Jésus soit loué, applaudissez. Nous réitérons notre reconnaissance pour l'invitation que nous avons. Et nous continuerons cet amour mutuel jusqu'au ciel. Et nous nous soutiendrons toujours parce que la prédication de l'évangile n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Un seul homme ne peut pas étendre cette bergerie. Vous avez vu, même autour d'ici, il y a beaucoup de personnes contre Christ. Et toutes ces choses, que 95% des pasteurs qui arrivent en France finissent par couler. Et il y a une façon de parler qui dit ceux qui viennent en France, c'est le cimetière des prédicateurs. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Et nous prions pour la persévérance des 15 ans, des 20 ans et toute la suite. Et nous, les pasteurs, nous allons lever nos mains et prier pour eux. Nous prions. Araka ny teny mpanompoana teo raha fotoana zany dia efa afaka lehibe zay mifapetraka eo aminao ny zavatra rehetra satria ianao no mitantana ary ianao nefa nanositra ny lalana zay tianao hitondrana izy mivady sy ny fiangonana ihany. Izay tsy mahalala an'izany fa apetraka eo am-piaratananao zany Jesosy eo. Ianao no ametrahanay no avinay no avin'izao fiangonana izao fa ianao dia manana lalana ary manana hevitra hiverana ny asanao Jesosy io. Indray tsy izay mpanompon'Andriamanitra pastera rehetra manoloana an'izao fiangonana izao. Mivavaka ihany koa ho an'ny mambara rehetra ny mpino rehetra izay manaraka an'izao fiangonana izao Jesosy io. Ary araka ny teny mpanomponao teo fa na dia zarazaraina ary ny fahamesa-pahasamana dia iray ihany izahay ao amin'ny Jesosy Kristy satria iray Jesosy misaotra tompo ary apetraka eo am-pelantananao
hatrany zany fiangonana izany Jesosy ny zavatra efa nataonao dia ankalazanay sy isaorana anao ary nyzay mbola ho ataonao ihany koa Jesosy dia isaoranay mialoha satria fantatray fa mbola hiasa anao ary anao asa mahagaga mihoatra lavitra noho n'izay eritreretinay dia apetraka am-pelantananao ny zavatra ho avy rehetra ny any fiangonana sy ny mpanampanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovako izany mavaka izany. Mahireza pasteur raisinay tanana manokana anao dia raha mpanao amin'izao fotoana izao fiangonana rehetra izay dia marafitso indrindra fenomasoman'Andriamanitra manakariana anao tonga amin'ny lafiny rehetra ara-panahy indrindra et surtout spirituellement. Je ne saurais me taire, je ne saurais... Le pasteur pasteur qui est mon frère, pasteur c'est un homme fidèle, pasteur Thierry est un... Ia, vonahitra moa miantsika an'izay izao satria hoe mbola miainao anatin'ilay izy mihitsy antsika na dia efa aty amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana ary miantsika an'izay izao sy ny voninahitra fa tena hita mihitsy hoe nisy tanan'Andriamanitra niasa tamin'ny fankalazana ny fahafolotona ny fiangonana iny ary tena niasa ny tompo misy aleran'iritra moa endri-tazaky ny fiovana tena zavatra tsapa zany tena misy fiasan'Andriamanitra mahagaga tsy takatry ny saina manomboka hatrany amin'ny atsipiriany indrindra araka ny hitantsika teo hoe tao ny resaka décoration na ny fikarakarana ny sakafo dia tena hoe nandeha lamina tsara tena hoe tsisy an'izany hoe tsy ampy ny sakafo na hoe na afa-baraka fa tena afa-po ny olona rehetrarehetra ny invitena afa-po ny rehetrarehetra dia tena hoe voninahitra ny Jesosy fa nisy ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina izay nameny ny tsirairay avy ary tena hoe miaina fety tao anatiny fifaliana ny tsirairay avy dia alohan'ny hamaranantsika anazy sao dia manana hafatra isika mpanaraka na isika izay manasika ny vatana na isika mpiara-miasa raha ohatra ka manana hafatra kely alohan'ny hamaranantsika ny fandaharana ity dia ho faranantsika teo ihany koa moa izany ny fandaharana tamin'ity fahafolotona ny agape ity amin'ny herin'ny tahaka izao tsika dia fandaharana hafa indray no antsika miantrano ato amin'ny télévision ka ameko antsika ny fitenenana raha ohatra ka mbola misy manana fitenenana kely tsika mpiara-miasa raha nadaherina raha nadafalina atsika izay manatrika ny hafatra moa zany dia hafatra fo ihany ho antsika jery sy mpanaraka an'izao TV agape zao any amin'izay toerana misy antsika tsirairay avy mamerina ny fisaorana aloha feno fankasitrahana ho an'ny tompo voalohany indrindra ary mamerina ny fisaorana ihany koa ho antsika rehetra mpiara-manompo ireo fiangonana rahavavy rehetra ihany koa izay tonga tamin'ny fanasana dia mampahery antsika tsirairay avy mba anana zotom-posy zotom-panahitra any amin'ny fanarana dian'i Jesosy Kristy tsy hijery ny anaram-piangonana fa ny anaram-piangonana dia anarana ihany fa indrindra hijery an'i Jesosy satria ao anatin'ny fiangonana dia tsy maintsy misy ny ady atrehan'ny kristianina ary tsika rehetra ihany koa mbola tsisy lavorary ka izay ny tenenako hoe tsy hijery ny mpiara-miangony tsika tsy hijery ny pasteritsika fa hijery ny fahalehibiazan'i Jesosy ary ny tanjona dia ny avonjy ny fanahintsika tsirairay avy ka ninona zavatra mety miseho ao anatin'ny fiangonana izay misy ianao dia Jesosy foana jerena fa tsika tsy manaraka olona zany na sanatria hijery na hikritika ny fiainan'ny olona na ny fitondrantenan'ny olona fa rehefa tsapanao kosa ny fiasan'ny fanahy masina efa tsapanao fa misy asa lehibe izay apetraky ny tompo anjaranao anatin'ny fiangonana izay nametrahan'ny tompo aminao dia ilay Jesosy mpaniraka antsika ny jerena izay ny tanjona dia ny torintsika ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra ary isaorana ny tompo fa izao fiangonana izao dia anisan'ny fiangonana modely ampanetretena tena hoe men'Andriamanitra vision pasteur Mario Razafy Manjato mivady ary hitatsika ny sa tamin'ny alalan'ny sary dia efa nentina teto tamin'ny heriny moa
le tena hoe fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra izay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia tahaka ny ataonareo amin'ny tompo. Finoana arahana asa no takin'ny tompo amintsika. Tsy miandry zavatra tsika hoe manana 10 milliards vao afaka manao zavatra, fa rehefa ao anatintsika ny finiavana sy ny fitiavana, te hanampy, te hampiseho an'izany fitiavana izany, te hizara an'izany fitiavana izany dia tsy inona fa ilay fity agape izay sady mamatsy ara-panahy, mikarakara ny ara-nofo ihany koa, tahaka ny sary hitantsika amin'ny fanomezana sakafo, amin'ny fanaovana lava-drano dia izany no tena anisan'ny zava-dehibe eo anaty Andriamanitra. Dia mahereza raha lasana bavy malala isany mahazo toa ary aroton'ny fotoana azo anaova-tsofa miarafy, ary efa ratsy mihitsy izao fiainana izao, efa ho avy tsy eo reny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy ka dia mino somanantena fa hiaraka hifampitantana ho any an-danitra daholo tsika menan'i Jesosy reriany ny voninahitra. Mankasitraka na ny fitenenana ranabavy Chantal. Amen. Ia, misaotra anao ranadafaliny amin'izay afatra mafonja, afatra ampono fitiavan'izay dia tena hoe izay tokoa moa izy ity anamarinako an'izay teny ranadafaly izay alohany anarantsika ty horonan-tsary anankiray ity moa izany izay horonan-tsary izay misy ny hira izay efa nitenena tamintsika teo ihany moa, ny hiran-drita hoe fiovana dia voarahantsika izay horonan-tsary izay rehefa aveo fa mafy tenin'Andriamanitra tsika ty amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 17 ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ka mahita ny tanitrany ralahany ka miherimbelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Aoka tsy ho tia amin'ny tena amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy marina. Dia zavatra tena hoe misongadina atao anatin'izao agape izao dia izay hoe tsy tia amin'ny teny fotsiny, tsy resabe izany ny antsika hoe miresabe hoe anao zavatra tsika nanao an'izao, fa tena hoe manao izay vitantsika, izay ananantsika no ifampizarana ary izay no vision izay mipetraka amin'izao fiangonana izao ary tsirairay avy ny faritra rehetrarehetra izay hitantsika teo dia miditra ao anatin'izay hoe izay kely anananay izay omeny Jesosy dia izay no entinay ho zaraina amin'ny fiaravelona na ara-panahy na ho fanampiana amin'ny fiainana-davanandro na ohatran'izay. Dia izay mihitsy hoe tsika izany tsy tia amin'ny teny fotsiny fa tena tonga dia action, tonga dia asa izay no ataontsika. Dia voninahitra ao an' Jesosy anaraka ny horonan-tsary anankiray tsika dia ao aorianan'izay mangataka mpanompon'Andriamanitra anankiray hivavaka dia amarana fotoantsika rehefa vonona amin'ny lafiny teknika dia alefantsika avy hatrany ny horonan-tsary. Voninahitra ao an' Jesosy satria foana moa hiaraka eto nefa ny voafetra ihany ny fotoanantsika tato anatin'ny fandaharana ka dia
ka marina fotoantsika mangataka anao hivavaka raha nadafalina raha nadahery manafika dia mangataka an'izay aminareo hivavaka marina. Avaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra ho mankasitraka hatrany amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao ny zao programa eto amin'ny TV AKP zao. Saotra Jesosy fa totosa soma tsara indray ny tapany faharoa tamin'ny famerenana sy resadresahana ny mikasika ny vokatsoa sy ny fahasoavana ary ny fiasanao mahery tamin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny fiangonana AKP maneran-tany. Saotra fa tena mitsinjo ny mpino tokoa ianao Jesosy ary tsy irery ny mpanomponao, tsy irery Pasteur Mario Mivady fa tena hoe ianao no mitantana ny dian'izy ireo sy ny fiainan'izy ireo, manome ny vision sy ny révélation rehetra izay tianao tanterahana amin'izao fiangonana maneran-tany izao. Saotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ary mangataka hatrany izay Jesosy ny hitohizan'izany fiasanao mahagaga izany amin'ny fiangonana AKP maneran-tany ary tsy ny fiangonana AKP maneran-tany ihany Jesosy fa ireo fiangonana tena mino anao, manaja anao, mankatoa anao ary ireo fiangonana ihany koa izay tena feno fahavononana ny idera sy ankalaza ny voninahitra anao hatrany ary anana fahavononana ihany koa tena hoe anana tanjona lehibe dia ny andovan'izany fanjakan'ny lanitra izany. Tsisy miafina aminao Jesosy ny sakatsakana indrindra amin'izao vaninandro farany izao izay atrehan'ny kristianina dia ny asa ratsy ny satana izay mamingapingana, mamitapitaka amin'ny fomba maro samihafa. Tompo arovy ny mpino tsiraray avy, arovy amin'ny fakapanahy, arovy amin'ny fampianaran-diso Jesosy. Oka mba tena hitoetra mandrakariva eo pototry ny tongotrao Jesosy Kristy Tompo malalaka, anana fahavononana sy fahazotoana hatrany, andinika ny teninao, andanjalanja, anana firaisan-tsaina, firaisam-panahy amin'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny fiaraha-miasa Jesosy Tompo malalaka ary eo anay hatrany ny fahasahiana Jesosy. Anambara zany fitiavanao zany, anambara ny fahatsaranao, mandram-piverinao any amin'ny raha hoan'ny lanitra dia arovy ny tsiraray avy Jesosy amin'ny fakapanahy rehetrarehetra. Tsy anakery amin'ny mpino zany Jesosy Tompo malalaka fa inona zavatra mety manjo sy miseho fisedrana maro samihafa izay mandalo eo amin'ny fiainan'ny kristianina dia apetrao ao anatinay mandrakariva ny fanantenana lehibe Jesosy. Dia ilay fanantenana izay efa notanterahanao ny anjaranao tamin'ny nandatsahanao ny ranao, namonjanao ny ainao teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nitondra lalana manokatra ny famonjena ny fananay Jesosy. Ary dia aterizo izay ao anatin'ny faharetana fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena ho ianao. Dia misaotra indrindra Jesosy petraka sady eo am-pelantananao ny programa manaraka ao anatin'izao AKP TV izao dia ianao indray ny hanolo-tsaina ny mpanomponao ireo tompon'andraikitra rehetra Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay hitondra fampaherezana, hitondra fanavotana indrindra, hitondra famonjena ny fanahin'ireo olona izay manaraka tsy tapaka izao TV AKP izao, mba tena misy vokatsoa izao, tsy ho fandanimpotoana fotsiny Jesosy fa hiteraka fifaliana sy fiadanam-po, fisondrotana ara-panahy, fampaherezana ho an'ny mpijery rehetra. Dia mankasitraka ray masina tsara indrindra voninahitra sy dera dia ho anao rery ihany ary amin'ny anaranao mahery Jesosy anaovan'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Samy tahin'Andriamanitra daholo indray ry antsika rehetra. Madagascar.